Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ity ry havana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Isaia 7:50 andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Isaia 7:50 andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako, ary eo amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo. Fa tsy fandahatra mandrakariva aho, ary tsy ho tezitra mandrakizay. Fa ndra ho reraka eo anatrehako ny fanahy, dia ny aina izay nataoko. Ny elony no ny fieremany no nahatezitra ka namelezako azy. Fa niery aho satria tezitra, nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany ny fony ihany. Efa nahita ny lalany aho, nefa hahasitrana azy ihany. Dia hitaridalana azy aho, ka mpody ny fiononana ao aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izao izay nahary ny vokatry ny molotra, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky ho Jehova, ka dia hahasitrana azy aho. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoara. Eny, tsy mety tafatoetra izy, ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Hoy Andriamanitro. Amen. Araka izany ry havana dia fampanantenana izay omen'Andriamanitra ho an'ny Israely. Izany no azo amin'tinana izao ampahantsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary andeha ho tsingaitsika manokana ny andininy 5:20 angalana ny afatra amin'ity anio ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako, ary eo amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo. Nao averintsika ihany andininy 5:20 izay no raisitsika. Fa izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo. Araka izany dia fahamarinana telo ry havana no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany andininy 5:20 ndraisitsika teo izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: iray avo sy masina no anarako ary fonenako ho Jehova tamin'ny Israely. Iray avo sy masina no anarako ary fonenako ho Jehova tamin'ny Israely. Hitantsika izany eo amin'ny tapany voalohany amin'io andininy 5:20 io. Raha verina vakina toy izy manao hoe: izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako. Eto ravana dia mahita fa Isaia moa no manoratra. Tokotokony ho 700 taona talohan'i Jesosy Kristy izany Isaia zany. Ary ny afatra Isaia mpaminany dia mamotsipotsitra ny fahadisoan'ny Israely, indrindra ny mpitondra. Ary manambara koa ny fitsaran'Andriamanitra ho azy ireo. Nefa mitondra ny teny fampanantenana ihany koa. Ity 7:20 ity dia manambara izy izao ny fahadisoana dia ny fanompoan-tsampy eo amin'ny andininy 3 ka hatramin'ny 7. Ary milaza fampanantenana ihany koa izy manomboka amin'ny andininy 5:20 ny amin'ny hanarenan'Andriamanitra indray ny olona sy ny hanasitranany azy ireo. Ka ity andininy 5:20 izay raisitsika ity zany dia tafiditra anatin'ilay fampanantenana izy ity. Inona moa ny dikan'ilay hoe iray avo sy masina? Eto sika dia mahita fa Andriamanitra zany dia manambara ny tenany amin'ny Israely. Izao izy no iray avo, izao no iray masina. Ka ilay izy sady anarana ilay izy, fahizina mihitsy zany, nefa koa fonenana. Réalité, zany hoe sady identité no réalité. Ka ny dikany dia hoe hery sy fahefana ary fisandratana ambony indrindra. Zay ny dikany. Hery sy fahefana ary fisandratana ambony indrindra. Ny dikany hoe iray moa dia tena izy irery ihany zany ny tena hoe avo sy masina. Zay ny dikany. Nebokadnezara dia nampahafantarin'Andriamanitra an'io
ny hevitra ny tenany hoe mpanjaka ambony izy a dia izao ny faminaninana ambarany Daniela ny aminy any amin'ny toko faefatra ny dininy fasivy amby roapolo. Roahana hiala amin'ny olona ianao izy ho any amin'ny bibidiny ny fonenanao ampinanana ahatra toy ny omby ianao ry mpanjaka ary fetrandro fito no olaniana aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Izay le hoe avo indrindra, resaka fanapahana io, resaka fahefana io, resaka hery io. Fa Isaia ampaminany koa any amin'ny Isaia toko fahenina dia nampahitan'Andriamanitra ny fahalehibiazany. Dia izao no ambarany manao hoe tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka ozy izy no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandranana avo sady manerinерina ary nebanebanakanjony nahafeno ny tempolo. Zany hoe seza fiandrianana avo sady manerinерina. Zany mahatonga antsika miteny resaka hery sy fahefana zany ity ka ny dikany hoe iray avo sy masina no anarako ary fonenako Jehovah tamin'ny Israely dia izao hoe izao no Andriamanitra tokana manana ny hery sy ny fahefana rehetra o Jehovah tamin'ny Israely. Ny dikan'izany koa dia izao resaka hoe lay hoe iray masina. Andriamanitra dia imbetsaka ao anatin'ny Baiboly milaza ny tenany hoe izao ny ray masin'ny Israely. Zany hoe lay tokana tanteraka voatokana amin'ny anarana rehetra ny anarany, tsy azo afangaro amin'ny anarana rehetra fa masina izy. Ka resaka fiderana ihany koa ny dikan'izany. Resaka fiderana koa no ambadika zany. Izy no mendrika ho asandratra. Ary zany raha le Isaia toko fahenina teo ihany ny raisina dia nisy fiderana lehibe tao izay nataon'ireo anjely. Masina Jehovah tompo maro enika ny voninahiny ny tany rehetra. Ary zany koa no nahatonga ny Israely any amin'ny Exodosy toko 15 nanao le fiderana manao hoe Jehovah iza ny tahaka anao amin'ny Andriamanitra izay iza ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana. Zany hoe ilay Andriamanitra iray avo sy masina zany dia Andriamanitra tokana mendrika hoderaina satria tanteraka manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Zany no ambara eto. Ka inona ny lesona izay atsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry avany io Andriamanitra io. Mbola iray avo, iray masina izy mandraka ankehitriny izao. Nambarany tamin'ny Israely zany satria ireo Israely ireo mandeha manompo sampy ary mbola ambara amintsika koa zany amin'ny tiany ity. Any mpanompo-tsampy any, ahoana ozy ny masina? Misy olona heverina fa masina ane any. Ny vato, ny azo heveriny olona fa masina dia asinina, iankofana sy ankalazaina. Tsia, mba loatra tanteraka ny fanompo-tsampy Andriamanitra satria fandrafinan'Andriamanitra izany. Ny antsika dia izao Andriamanitra irery ihany no masina, izy irery ihany no iankofana, izy irery ihany no ankalazaina ary izy ilay tokana masina sy avo indrindra, manana ny hery sy ny fahefana rehetra izy. Mamperitreritra antsika ihany koa nefa zany hoe manao ampiveny fiderana izay ataontsika ho an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka tsika indray tonga dia miazakazaka any amin'ny fangatahana, miazakazaka any amin'ny fifonana. Tsapanao ve fa tena avo sady masina io Andriamanitra izay antononao sy ivavahanao io. Raha tena tsapantsika manko zany, raha tena feno tsara ny fiderana izay ataontsika, ao anatin'ny fiderantsika mahita le hery sy fahalehibiazan'Andriamanitra dia lasa misy finoana ho azy teraka vokatray rehefa angataka rehefa avy eo. Ary rehefa tsy mahay manome voninahitra sy mideran'Andriamanitra, lasa midera tena izy. Tsy maintsy isy zavatra hafa hoderainy someny voninahitra foana ihany eo. Fa izao andiny tsoratra masina izao dia mitaona antsika hahita fa tena lehibe sady masin'Andriamanitra ka mendrika hoderaina sy ankalazaina izy ary tokony zanandratra izany koa tsika ka ilaza hoe masina eo Andriamanitra io. Masina 3 fois saint. Ny dikan'izany hoe naverina intelo mihitsy le fahamasinana maneho fahatanterahana zany. Tena fahamasinana tsy azo saina eritreretiny zany ka nahatonga ny Isaia ampaminany hidaraboka mihitsy azy. Tsapantsika ve zany rehefa manantona azy sika? Fa izao koa le hery sy fahefana entiny zany teny zany dia mahatonga antsika hanana finoana hoe inona moa izay olana eo anatrehanao, mianjady aminao, atrehanao eo anatrehan'ny fahalehibiazan'le Andriamanitra izay ivavahanao sy antsonao ary tomponao. Tsinitsininy zany manome toky antsika koa ny fahafantarantsika an'izao teny izao fa tena azo antoka Andriamanitra, mahery Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe manahoana ny fahatsapanao sy ny finoana ary ny fahitanao an'io Andriamanitra io. Mitaonanao ary havana.
raisoandriamanitra hoe ianao lay ray masina, ianao lay ray avo manerinerina, ianao lay mandrakizay, ianao rerianino andriamanitra zay tompoko. Angatao ny fanay masina ry havana hitarika atsika sy hampianatra atsika mandrakariva zany, anokatra ny masontsika indrindraindrindra, fa raha tsy ny fanay masina manokatra ny masontsika dia everitsika ao mitovy amintsika ihany io andriamanitra. Tsy ho hitantsika izany tena fahamasinany sy ny fahalehibiazany tahaka ny nahitandro Mosesy azy tao anaty tsefatsefaky ny aram-bato zany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe ao amin'ny fotoritory sy ny manetry tena no nenako Jehova tamin'ny Israely. Ao amin'ny fotoritory sy ny manetry tena no nenako ho Jehova tamin'ny Israely. Hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay 5:25 teo raha verina vakina ilay izy toy izy manao hoe ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary ao amin'ny toritory fo sy ny manetry tena. Eto tsika ravana dia mahita hoe Andriamanitra mahagaga lay avo sy masina izay nambara teo dia manaiky onina sy hiditra ao anatin'ny fotorotoro sy manetry tena ozy izy. Afaka ny monina ne tena hoe mipetraka ny dikan'izany, mijanona tsy mandalo fa tena mijanona sy mitoetra mihitsy. Izy ao anatin'ny fotorotoro sy ny olona manetry tena. Ny dikan'izy io amin'ny teny frantsay dia hoe cœur brisé, zavatra simba ne zany, simba dia ao nefa Andriamanitra ny toetra. Simba ahoana moa io le fotorotoro io ravana dia izao le fo izay tena hoe ravarava io, misy alahelo lalina ny anaty any, matetika vokatry ny fahatsapana le fahadisoana izay natao dia torotoro le fanahy, torotoro ny fahotana, izany hoe fahatsapana lalina tena hoe malahelo mihitsy vokatry le zavatra tsy nety izay natao, te hiverina amin'Andriamanitra. Zay le manetry teny zay, miverina amin'Andriamanitra. Izany hoe ny tena dikany hoe fotorotoro sy manetry teny io zany raha atao teny anankiray dia hoe mibebaka. Zay ny tena dikany, mibebaka ny dikan'izy io. Ka ny olona mibebaka zany, miverina amin'Andriamanitra mifo, resy lahatra fa tena tsy nety ny nataony dia izao moninao Andriamanitra, mitoetra ao anatin'izany toe-po zany Andriamanitra. Ao Andriamanitra no mipetraka ary no mifanohatra amin'io dia izao le miavonavina manamafo ohatra ny Farao zao. Nambarandry Mosesy sy Arona foana mandra-paharoviana ozy izy no andavanao tsy hanetry tena eo anatrehako Jehova. Manamafo ny fony foany Farao. Any amin'ny Exodus 4:7 so misy an'izany teny zany. Zany hoe lay fo mibebaka no fonenan'Andriamanitra. Zany nambarany tamin'ny Israely. Ny dikan'ny faharoa koa dia izao hoe miankina amin'Andriamanitra. Zany ny dikany hoe fotorotoro sy manetry tena, miankina na koa hoe miaino, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny dikany. Any amin'ny tantara faharoa 4:7 zao dia zany mihitsy ny ambara manao hoe satria ninoanatra ianao izy ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandre ny teniny sy ny amin'ity tanàna ity sy ny mponina eto. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao sady ny tomany teo anatrehako. Dia izao efa niaino ho Jehova. Izay le hoe fotorotoro sy fanetretena. Naseho any olona tamin'izany fotoana izany tamin'ny fomba Tamasy, nitrary ny fitafiana, ny tomany izy, ny aino izy, nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra izy, nandre ny tena ozy izy. Izay le fanetretena sy fotorotoro izay. Fanekena iaino an'Andriamanitra. Tsy be fantahatra intsony na manamary tena intsony fa manaiky miaino hoe resy diso hanao ny vonina hanao ny sitrapon'Andriamanitra, miankina tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy mihevitra ny tenany hoe mahavita tena. Izay no ambaran'Andriamanitra eto hoe toe-po honenany. Ao anatin'ny olona manana an'izany toetra sy toe-po zany no oninao ho Jehova tamin'ny Israely. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Ny fotorotoro sy mangorakoraka ravana tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsininy io. Tsy ataon'Andriamanitra tsinitsininy io ny mpanao salamo. Any amin'ny salamo 1:7-7. Asa raha tsapanao, misy fotoana ane tsika io mahatsiaro le fahotana vita. Asa ny fanahy masina mabebaka atsika sy mampahatsiaro atsika ny fahotana vita atsika. Rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra, resy lahatra ianao, torotoro ny fonao, malahelo any anatinao any, misy nenina, mety milatsaka mihitsy ny ranomasonao. Izay le antsoinao hoe fotorotoro sy mangorakoraka. Tsy ataon'Andriamanitra tsinitsininy zany. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany ary midika zany hoe manaritrika anao izy, monina sy mitoetra ao anatinao izy. Sarobidy ane zany. Asa mba tianao ve izany hoe honenan'Andriamanitra izany, ho tonga fonenan'ny avo indrindra
lay masina indrindra mba hiverana eny fifalian'ny olona hoe nandalo tao aminay ranona asa mety olona ambony io na mety olona malaza io de hoe nandalo tao aminy nandalo na hoe natory indray alina fotsiny na nanao vakansa fa ity tsy mandalo fa tena mitoetra mihitsy asany fifaliana ao anaty zany hitoeran'andriamanitra mihitsy hitoeran'ny avo indrindra ny fepetra raha tianao zany de izao meteza hibebaka meteza hiala amin'ny ratsy meteza ankato andeha araky ny fitarian'ny fanahan'andriamanitra fa izany ny fepetra ambareto monina ozy izy ao amin'ny manetry tena sy ny torotoro fo Jehova meteza riavana antsika hibebaka fa andriamanitra ane te hitoetra ao anatintsika na de manana ny fampinoina sy ny fahalehibiazana rehetra ary izy afaka ny toetra sy anetry tena ao anatintsika izy fa manetry tena tahaka ilay zanona izay na de tranonomby aza na afaka niditra tao izy afaka niditra tao izy tandremo so manao ny tenantsika ho zavatra isika misy manko ny olona mevitra ny tenany ho zavatra manao an'andriamanitra tsisy zany zany hoe mahatoka ny olona milasa tsy mivavaka lasa te tsy ilainy hoe n'andriamanitra zany le avinavony zany avinavony farao zany fa isika kosa amin'ity anio ty de anaiky mihitsy hoe andriamanitra mila anao isan'andro miankina aminao isan'andro tsy nitsinona raha tsisy ianao izay le atao hoe manetry tena zay le atao hoe manetry tena eo anatrehan'andriamanitra zay ary ny olona manana zay fanetretena zay ao amin'ny andriamanitra no mitoetra satria mila an'andriamanitra io olona io toy andriamanitra satria izy mitady de miditra sy toetra ao aminy raha ilaina isan'andro itsika ravana de efa natao hoe tempolo ny fanahy masina ao anatytsika ny fanahan'ny avo indrindra tandremo ary fa ny fiziriziritsika tsy hibebaka tsy ankatony tenin'andriamanitra de efa fandroahana nkolaka fanaovana mampalahelo ny fanahan'andriamanitra zany be deaibe ny olona ny te hampandrosan'andriamanitra anatin'ny fiainany nefa tsy te hanao ny sitrapon'andriamanitra akory tahaka ny hoe avianao aty fa za aloha tsy hanaraka zay lazainao tsy izany isika fa isika ilay olona manana fotoritory sy mangorakoraka ilay olona manantona an'andriamanitra amin'ny fo mibebaka ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany manahoana ny toe-ponao eo anatrehan'andriamanitra mitaona antsika ry havana triaro eo anatrehan'andriamanitra ny fotsika mety izanetry tena ka iainky hanaiky hoe andriamanitra manomboka an'io hoe zay sitraponao nataoko fa milanao izay fanetreten'izay ny tadiavin'andriamanitra ahatonga antsika ho fonenan'ny avo indrindra de hitoetra sy onina ao anatytsika izy ary ny fanahany io mitoetra sy monina ao anatytsika io hitarika atsika anaovantsika ny sitrapon'andriamanitra ny famarinana farany zay hitantsika eto de izao hoe mamelombelona ny fanahy manetry tena sy ny fotorotoro izay onenako ao ho Jehova tamin'ny Israely mamelombelona ny fanahy manetry tena sy ny fotorotoro izay onenako ao ho Jehova tamin'ny Israely hitantsika zany amin'ny tapany farany tam'ilay 15 zay niraisintsika teo raha verina vakina tozy manao hoe ary eo amin'ny torotoro fosy manetry tena hamelombelona ny fanahany manetry tena sy hamelombelona ny fo torotoro etsika ravana de mahita fa rehefa miditra andriamanitra ka monina ao anatin'ireo olona zay ambara hoe manetry tena sy mibebaka reo izay ny Israely moa no ambara eto zany hoe raha manetry tena sy mibebaka izy ka miaino de izao hanasitrana zany ny dikan'le hoe mamelombelona hanasitrana ny tena hoe manasitrana manko amin'io toko fahafito amin'ny 50 de miverina indroa zao eo amin'ny 9 sy ny 9 de miverina le hoe hanasitrana manangana mirestore mihitsy andriamanitra zany ny dikany de izao hoe vonina hanasitrana ny Israely indray hanasitrana ny fanahandreo maninona moa ny fanahandreo no hoe mila sitranina fa maninona ny fanahany mila sitranina satria ny fanahandreo efa netiny lavitra mihitsy netiny tany amin'ny fiainantsika ozy eo amin'ny 10 zao milaza zany de nivezivezina ka any am'mpanjaka ianao zy nitondra diloilo na ataonao betsaka ny zava-manitra ao sady nampandehanina trany lavitra any ny irakao de nidina trany amin'ny fiainantsika ianao nidina tany amin'ny fiainantsika hatrany amin'ny fiainantsika ianao na andenaka any amin'ny fahafatesana mihitsy zany ny Israely ny dikany ka tsy maintsy mbola mila velomina le fanahandro reo fa tena ny vonono tany amin'ny fahafatesana any ny tambony io te nandenaka any amin'ny asany maizina tany izy any amin'ny fanompoatsampy any maty ny fanahany de tsy maintsy velomina indray
de zay ny matoka an'andriamanitra hoe raha miverinareo ka mibebaka eo anatrehako de za vonina amelona ny fanahinareo indray zany dika ny hoe mamelombelona ny fanahiny manetry tena sy ny toritory fo dikany koa de zao hitondra aina hitondra fiainana ho an'izay rehetrarehetra manetry tena anaiko nenako ao Jehova zany hoe raha mipetraka ao aminy zany Andriamanitra zao ame fiainana ary zany mihitsy ny ambarany izao avy manany fiainana sady ananany be dehibe zany ny ambaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ihany koa inona ny lesona zay azotsika tsoahana avy amin'izany mbola vonin'Andriamanitra ary avana melombelona ny fo sy ny fanahintsika ary ny fiainantsika ray manontolo raha manaiky isika ho nenany sy anjakany angamba rava ny fiainanao rava ny tokantranonao rava ny asanao zay rehetra natsanganao to ravarava ny fiainanao kivy sy ketraka ianao amin'izao fotoana zao very hevitra tsapanao hoe maizina tanteraka lasa lalina mila n'Andriamanitra ianao de le Andriamanitra mpanangana ny rava le Andriamanitra mpamelombelona ny fanahin'ny olona raiso izy toetra ao anatinao anjaka ao anatinao ataovy mpanjaka mihitsy izy omeo azy ny fibaikona sy ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainanao de ho hitanao zany fiainana zany any hiratsika ho anao ianjadi pahory marobe amin'izao fiainana zao tsy misy azavana fa toa izimbeny mandrakotra ny fiainanao mila ho kivy sy amoy fo no ireo adi-piainana maro ity misy fiainana toroko anao andramo de ho hitanao Jesosy lay fiainana toroko anao raiso izy ho tompo hanapaka ny fiainanao ho hitanao le fiadanana zany ny ambany fiadanana osy amin'ny toko fafito amin'ny dimapolo tam'ilay nivakintsika to ihany hitondra fiadanana Andriamanitra raha miditra ao anatsika raha ampandrosotsika izy tatsika ny tantaran'le zanaka dala nandeha ny hevitra fa misy fiadanana ao ivelan'Andriamanitra ao ivelan'ny rainy simba sy ravarava tany ny fiainany rehefa niverina tamin'irainy izy no raisina ihany ary nahita le fiadanana sy fitsarana ihany ianao kory havana aza manalavitra n'Andriamanitra rehefa miverina isika de tady io fa vonin'Andriamanitra melombelona ny fanahintsika vonin'Andriamanitra metraka indray ny peratra sy ny kapa sy ny akanjo sy ny fitafiana rehetra ary anao fifaliana lehibe any an-danitra mihitsy azy no ny am'mpanota iray izay mibebaka manantona sy miverina aminy ho tonga fonenana isika ary ho velominy sy homeny fiainana ny firenena inona moa ny tena mahatonga ny firenena antotra sy antra toy izao ny antony irehavana de tsy mbola tena manjaka ny Andriamanitra ny fanompoatsampy aneny mbola manjaky ary zany ny nampahatra ny Israely mbola mampahatra ny firenena koa zany mandrakakehtriny mandehana fotsianao mivoaka mialana taninarivo de ho hitanao ny heriny zany atao hoe fanompoatsampy zany any amin'ny tontolo ambany vohatra rehetra manerana ny Madagasikara ho hitanao ny heriny zany atao hoe fanompoatsampy zany fa zany mahatonga ny firenena antra ary zany mahatonga ny antsoantso mpibebahana ary io ny fanompoatsampy miverena amin'Andriamanitra de ho hitantsika fahanasitrana n'Andriamanitra ain'Andriamanitra ataony hoe mampitombo ny volamena sy ny safirany ambanin'ny tany rehetrarehetra any ain'Andriamanitra atao zany raha miverina isika tsaronao ve hoe tsisy aina intsony ny fiainam-panahinao zany mahatonga ny olona mitady aim-panahy etsy sy roa amin'izao fotoana izao indraindray ny fahotanany manjaka mangeja tsy mety afaka meteza ry havana netry tena eo anatrehan'Andriamanitra atoloran'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao ambara hoe Andriamanitra tsy vitako tsy efako fa ianao meteza mony sy anafaka zao ny Jehova zay mahasitrana anao izy mbola bara amintsika koa zany atoloran'Andriamanitra ny fonao sy ny fiainanao fa ho rava io ho podiky ny fahotany io raha ohatritsika ka miziriziry mamalavitra azy ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe maniry sy miandrandra zany famelombelomana avy amin'Andriamanitra izany venao mitaona anao ary havana amin'tian'io ty meteza handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ampidira ao anatin'ny fiainanao Jesosy Kristy de ho hitanao marina izany atao hoe fiainana sy famelombelomana izany fa vonina izy amin'tian'io ty tsy hijery ny rasanao zany ny ambarana eo amin'ny andininy eo ambany eo efa nahita ny lalany ao izy nefa hasitrana azy ihany fantatr'Andriamanitra ny fiainanao fantana ny fiodinanao fantana ny fahaverezanao fa vonina izy amin'tian'io ty mbola hanasitrana anao raha fitinina ry havana zay rehetra voambara teo te izao voalohany hitantsika teo hoe iray avo sy masina no anarako ary fonenako ho Jehova tamin'ny Israely
tsy mbola miova ry havana fa mbola izany ilay Andriamanitra zay vavahantsika. Azy ny hery, aza ny fahefana, ary izy irery ihany no mendrika ho teraina indrindra. Aza manompo sampy. Ny faharoa dia hitantsika teo koa hoe ao amin'ny fotorotoro sy ny manetry tena no onenako Jehovah tamin'ny Israely. Dia mbola izany koa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataony tsinotsinona. Ianao miaiky ny fahotanao, manantona azy manaiky hoe milanao Andriamanitra. Avaozy ampio zany ny fanetretena tadiavin'Andriamanitra amintsika, ary zany no antoka ahafahany monina sy mitoetra ao anatintsika isan'andro. Ny farany mamelombelona ny fanahy manetry tena sy ny fotorotoro izay honenako ao ho Jehovah tamin'ny Israely. Vonin'Andriamanitra amin'ity an'io tivavana nanasitrana anao raha manaiky ianao hanjakany sy honenany. Ho azy rerany ny voninahitra. Amen.